ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomerabantsika ry havako malala tratra ity alatsinainy fa 5 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ho anio dia ny epistily ho an'ny romanina toko 4:7 romanina toko 4:7 naran'i Jesosy. Fa tsy misy veloka ho an'ny tenany isika ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany na hafatesan'i Kristy sy na havelomany iray mba ho tompon'ny maty sy ny velona izy. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahavalo ry havako malala. Tapany voalohany, fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Zava-baovao ry havana no nentin'ny Paska. Zava-baovao teo amin'ny fiainana maha olombelona mihitsy dia ny fandresena ny fahafatesana. Izay fandresena ny fahafatesana izay dia midika fa na maty na velona ny mpino dia an'ny tompo ihany. Inona dika izany ry havako malala? Amin'izay fotoan'izay zany, ilay fahafatesana dia tsy midika ho fisarahana amin'Andriamanitra. Tsy fitaovana eo ampelantanan'ny ratsy intsony ny fahafatesana, fa fiampitana makao amin'Andriamanitra ary. Araka ny tenin'i Jesosy manao hoe mamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray aka anareo. Io ilay fahafatesana. Zany hoe ilay fahafatesana amin'izay fotoan'izay dia tsy mampitahotra mazava ho azy ny olombelona maha olombelona, io ny tahotra ny fahafatesana maha olombelona. Fa tsy ilay tahotra ilay mpanota tsy tahony ny fahafatesana intsony ny manjaka, fa ny finoana ny fiainana. Na maty zany ny mpino, na velona ny mpino dia an'Andriamanitra izy. Raha toa ka ampitahina fotsiny mba hampazava azy misimisy kokoa amin'ny testamenta taloha dia izao. Teo amin'ny testamenta taloha, zany hoe maty zany dia any amin'ny fiainana tsy hita, tafasaraka amin'Andriamanitra, any amin'ny fiainana tsy hita. Ary na mbola ety am-bohitra aza lay faty dia raisiny ny jiosy ho maloto. Zany hoe ny fahafatesana sy zay rehetra momba ny maty, na ny marina kokoa ny faty, ny maty dia maloto avokoa satria fahafatesana. Ary zay mahatonga ny jiosy rehefa miditra mikasika fahafatesana na mikasika ny maty, na ny zavatra rehetra manodidina ny maty, na any amin'ny fasana io, na kelikely momba ny faty, dia maloto avokoa. Toy ny milaza fa izay maty dia midina any amin'ny fiainana tsy hita, tafasaraka amin'Andriamanitra. Zay mahatonga raha ohatra ka jerena ny fomba fijery jiosy dia mizara telo ny tany sy zay eo aminy. Ny any ambanin'ny tany ny fiainana tsy hita, fitoeran'ny maty. Ny tany no fonenan'ny velona, ary ny any ambonin'ny tany, any amin'ny lanitra no fonenan'Andriamanitra. Ny maty teo amin'ny jiosy dia tsy miakatra mankany an-danitra tsy akory, fa ny maty teo amin'ny jiosy dia midina any amin'ny fiainana tsy hita, dia tafasaraka amin'Andriamanitra zany. Fa i Jesosy Kristy tompo zay nandresy ny fahafatesana midina tany amin'ny fiainana tsy hita, ary nandresy ny fahafatesana mahatonga ny olona niakatra nakany an-danitra, niara-natsangana tamin'i Kristy, niakatra nakany an-danitra. Zay ny hevitry ny hoe nitsangana ny tompo. Noho izany dia izao tsy tavela ao amin'ny fahafatesana intsony ny mino, fa ao amin'ny fiainana, ao amin'i Jesosy zany izy. Toy tsika manao hoe niova tanteraka mihitsy ny fomba fijery ny fiainana amin'ny mpino noho ny Paska. Na ataontsika hoe ny fomba fijery ny faty fotsiny ihany ara
de efa niova amin'ny fivavahana nentim-paharazana malagasy ohatra am'vavahana nentim-paharazana malagasy any dia ny faty ko de maloto ny faty any de maloto mitovy amin'ny fomba fijerin'ny testamenta taloha ny faty any de maloto mbola betsaka ny olona ao amin'ny fiarahamonina malagasy any ambanivohitra any ny tsy miditra ampaty tsy miditra ampaty rehefa mamangy misy eto Antananarivo misy toerana 9 kilometatra miarana Antananarivo fa rehefa mamangy ny fokon'olona rehefa mamangy ny fiarahamonina dia tsy miditra mihitsy ao an-trano izy ny antony tsy hoe tsy atonina lay trano fa zao tsy satria le fiarahamonina de mbola manana kolotsaina hoe tsy miditra amin'ny trano misy faty noho ny antony maro samihafa tsy hoe ray mantsy mety hoe ka sao de tsy atonina ny trano tsy efa anjato taona nefa ny enany zay na lehibe le tranao na kely le tranao na betsaka ny olona na vitsy ny olona dia misy faritra eto ampovoana tanana eto manodidina Antananarivo mbola tsy miditra paty ny reo vahoaka mamangy izy fa tsy miditra eo amin'ny trano misy faty fa mivoaka eny velany ny olona vangina ny antony dia satria manana tarazo ary tsy mametra-panontaniana akory ny fiarahamonina tsisy hoe tsisy mametra-panontaniana fa ina ny antony zany fa dia zay fotsiny mahazatra de makena tokotany zay vangina dia mandamina koa moa zany amin'ny corona amin'ny zavatra maro samihafa fa ny heviny de zay hoe ny tolo malagasy ny sasatsasany to anaty fiarahamonina malagasy dia tsy miditra paty mihitsy betsaka ny olona tsy miditra ao amin'ny faty satria ny faty de maloto zay ny dikany hoe misasa rehefa avy mandevina de misasa satria maloto zay ny dikany hoe rehefa avy mandevina de mandigana afo satria ny afo koa fanadiovana de maloto avy nakeny amin'ny fasana de maloto zany hoe teo amin'ny fijerin'ny malagasy mihitsy ny faty de maloto ary nitovitovy tamin'ny fomba fijery ny testamenta taloha fa ny fivavahana kristianina no nanova ny fomba fijery ny hoe na velona nge isika na maty isika de any tompo ihany io olona maty io tsy hoe rehefa fonizy velona de mpiandry pastera mpitandrina mpanefana tran'ny tompo dekona dia iny izy an'ny tompo fa rehefa maty kosa faty kosa izy de tsy an'ny tompo tsony de maloto de tsy topaza maso akory tsy jerena akory tsy karakaraina akory tsia an'ny tompo izy velona mpandraifana san'ny tompo an'ny tompo izy io tepolin'Andriamanitra velona izy io tepolin'Andriamanitra iny vatany iny tepolin'Andriamanitra dia an'ny tompo izy zany rehefa maty izy any amin'ny tompo izy de alevina tahaka ny olona tahaka ny fomba fanajana rehetra ihany fa tsy hoe asanatria arinana tsy karakarainana tahaka zany na velona na maty de an'ny tompo ihany satria rehefa ko malala mety ho azo ny fetry tsika amin'ny ka satria ke zany maty de tsy rarahina velao fotsiny ihany sanatria tsisy rarahina eny faty io fa tsika kristianina tsy mitovy amin'ny fomba fisaina n'izao tontolo zao ny fomba fisaina n'izao tontolo zao la ataontsika hoe ny fomba fivavahana nentim-paharazana no tsy miraharaha mbola mieritreritra hoe faty io aza donoina ho tsika teo fa ny dikany teny hoe faty de ratsy tahaka ohatra hoe fatym-by fatyn-javatra de mpiteny mandrakirivany hoe faty ilazana zavatra hoe inona koa ny lalan'iny asa tsy fantatry fatina fiarakodia iny na iny tsy fantatry ny fatina akanjo iny faty kiraro iny ny faty de ilazana zavatra toy ny fako toy ny zavatra tsy madio mihitsy zay mahatokany hoe faty de ratsy maloto teo vavahana nentim-paharazana fa ny vavahana kristianina no nazava indray manao hoe tsia ny faty de tahaka ny faty rehetra ihany na maty olona io na velona io olona io an'ny tompo ihany io noho ny amin'ny fandresen'ny tompo ny fahafatesana zay nge ny dikan'le hoe rehefa maty ny olona de asiana baiboly mivelatra eo re mandeha nametranyolona fanontaniana ona pastery fa nga io baiboly io mbola vakin'le faty fa nga le faty moa zany mamaky an'io baiboly io no inona ny lalan'io baiboly io mbola velatra eo teo amin'ny andro ny taona malagasy tamin'ny andro taloza rehefa maty ny malagasy talohan'ny dira vavahana kristianina dia rehefa maty ny olona dia apetraka eo andoam-pandrinany eo apetraka eo an'iny toerana itsorany iny na ny marimarina kokoa eo anjoro firariazany na eo akaikiny eo ny tehiny raha le manana tehiny izy ny odiny na ny moarany na tahaka zany ny sampiny eo akaikiny eo dia milaza zany fa hoe io ny mahizy azy ny sampiny sy ny tahaka zany eo amin'io moary eo anjoro firariazany eo
fa rehefa niditra ny vavahana kristianina dia ny baiboly am'izay no ny velarin'ny kristianina teo amin'io olona maty io ny lazana fa kristianina io maty io fa tsy mpanompo sampy zany hoe lay baiboly mivelatra teo am'lay faty tsy hoe natao ovakin'lay faty sanatria mazava ho azy zay loatra fa fijoroana vavolombelona le fianakaviana nandritry ny taona maro hoe io olona maty io anie de kristianiny no zany ny fomba famanginareo ny zavatra ataonareo de aoka hifanaraka am'izay maha kristianina zay tsy hoe tretinareo toy ny maloto io ka antsiranareo na anaovanareo fombafomba natekanareo tantely na anaovanareo fombafomban-drazana fa kristianina io no zany dia velariny io lay baiboly ilazana fa kristianina izy mba hanafoanana ireo fombafomba maro isan-karazany fanompo-tsampy teo anoloana ny fahafatesana talohany tamin'ny fotoana nidira mivahana kristiana sy talohan'ny dira mivahana kristiana ary dia izay toejavatra izay ny hevitra ireny taka zany koa ny dikan'ireny hoe raha mijery mifasana talohan'ny fasana malagasy mbola misy vitsivitsy eto Antananarivo talohan'ny dira mivahana kristiana dia raha mijery fasana isika dia amin'ny ilany atsinanana ny fasana amin'ny ilany atsinanana ny fasana dia misy vato boribory zay vato fisaka amin'ny fasana rehetra io dia io vato fisaka io zany mitsokotsoko zay izy no fanateran'ny olona tantely na amin'ny olona koa asiana takizany eo amin'ny fasan-drazana io fa izao rehefa niditra ny vavahana kristianina ka nahazo toerana de zao nanomboka nosoloan'ny olona azo fijaliana io vato teo amin'ny loham-pasana io raha mijery fasana tranaina reo de mbola misy n'io vato fisaka eo fa aty aoriana am'izay de tsy eo tsony io vato fisaka io fa azo fijaliana ny teo amin'ny toerana nisan'io ary ndraindray nataon'ny olona teny atapin'ny fasana fa tsy nataon'ny olona teo andohan'lay eo amin'ny ilany atsinanana zay ny dikany milaza manao hoe fasana kristianina ty fasana ity ka tsy anaovanareo fombafomba neti-paharazana anaovana naterana tantely na aminona koa na anaovana fangatahan-javatra na anaovanaovana fomba neti-paharazana fa fasana kristianina no milevina ato manamarina ny tontenin'ny Paoly manao hoe na velona na maty de any ny tompiany zany rehefa kobalala raha iainana eo amin'ny lafiny taontsika hoe fiainana andavanandro zany de izao tokony manana fanantenana isika ary satria na velona na maty sika de any ny tompiany de manana fanantenana tsika fiainantsika isanandro ary manoloana ny ataontsika hoe ny miova mihitsy ny fomba fijeritsika ny fahafatesana miova koa ny fomba fijeritsika ny faty tsy meritreritra ny faty iny tsy manomana n'iny faty iny ho lasa razana isika zaza donona fa izao amin'ny fotoana ny tolo malagasy rehefa misy maty dia tsy mandevina fe mandevina fa mandevina manomana n'iny faty iny koa ho lasa razana ary zay mahatonga ny tolo ngeny teny hoe famoapaty fa tsy famohan-drazana tsy razana mihitsy iny avoaka ao tsika kehitriny no miteny foana manao hoe misy razana miditra ao fiangonana analina misy razana miditra fa raha mitolo malagasy tsy razana mihitsy ny lazany an'iny raha tsy vita famadihana iny tsy nataony hoe razana de tsy razana tsy manaika an'iny mihitsy ny tolo eo razana raha anany ambany vohitra ho an'ny olona tena mahalala ny toetsaina malagasy de tsy miteny mihitsy hoe misy razana miditra eo aminareo androany tsy razana mihitsy iny tsy miteny faty ny filazany an'iny famoapaty jereo tsara ny litoroji FJKM famoapaty faty mihitsy ny eritreretany an'iny fa tsy razana amin'ny tolo malagasy ny razana zany de zao faty efa nanaovana fomba maro isan-karazany navadika sy ny sisa rehetra zay vao nataony hoe razana tsy lay faty iny mihitsy nataony hoe razana zavatra hafa mihitsy nataony hoe razana no zany dia tsy marina ny hoe misy razana miditra ao raha jerena fa faty iny de faty saingy ny fiavahana nentim-paharazana de manazava fa lay faty iny rehefa mandevina izy de efa manomana ny sady ho tonga razana ny toerana metrahany an'iny eo amin'ny fasana de efa fanomanana azy ho tonga razana afaka heri-taona na roa taona amin'ny fotoana iverenany eo raha ohatra ka sarambabembahoaka lay olona mandao no zany de izao eo tsika ny meritreritra afaka malala manao hoe manova ny fomba fijery ny mpino ny faty zany amin'ny mpino de izao ny faty dia izao ilay olona teo aloha io de nandao izy lasa any amin'ny tompo izy de izao karakaraina ampidirina fotsiny eo amin'ny toerana tsy hoe fotsiny moa fa karakaraina fonosina de ampidirina tsy misy hoe fomba manokana atao aminy tsy misy hoe ho manina ho tonga razana izy tsy misy hoe ho manina ho tonga inona izy
finosina de alevina tsy eritreretina koa hoe maloto tahaka ny fieritreretan'ny vahanentom-parazana azy ka tsy raharaina satria maloto amaivamaivanina tsy zay koa ny eritreretan'ny mpino azy ny mpino koa tsy mieritreritra hoe karakaraina manokana satria ho togarazana rehefa avy eo tsy zay ko samy tsy eo anatin'ny sain'ny mpino mihitsy ny fanompoana fianomanana lay faty ho togarazana ka hoe ampidirina atsy atao an'izao etsy ny toerana misy azy ho manina sahady ty de efa sina soratra ohatran'izao de efa karakaraina so tsy fantatra rehefa avy eo hoe izy ty tsy zany ny mpino tsy manomana azy mba ho togarazana nefa koa mpino tsy hoe tsy miraharaha n'iny faty iny satria sanatria toy ny fatina tsy fantatro tsy mety fa mipino dia mametraka azy toy ny hoe vatana mangatsika nofo karakaraina io le debolon'andriamanitra fony fahavelony de finosina de karakaraina de vitatreo re afako malala hoitsika manao hoe na velona na maty sika de an'ny tompiany fa ny faharoa avako malala de izao koa zay ny eo anoloana ny fahafatesana fa eo anoloana ny fahavelomana kosa ary avako de ahoana eo anoloana ny fahavelomana dia tena zava-dehibe ny fifaliana hoy tsika manao hoe rehefa manoloana olona maty na fahafatesanatsika de zavatra toy ny fifindrana ihany io tsy misy zavatra de tena ataotsika hoe fomba manokana fa izao kosa velona isika de an'ny tompo no zany de misy toetra manokana tokony ananany velona tokony ananany velona inona ny toetra tokony ananany velona ny fahatserovana fa an'ny tompo izy an'ny tompo izy raha velona zany hoe raha mbola velona isika de an'ny tompo inona ny hoe an'ny tompo miandany amin'ny tompo ny tena mahalaza azy raha velona isika dia miandany amin'ny tompo momba ny tompo dia izay rehetra eo amintsika de an'ny tompo ny fahazavan-tsaitsika an'ny tompo ny fahasalamantsika an'ny tompo ny volatsika an'ny tompo ny heritsika manontolo rehefa velona isika raha mbola velona isika zany hoe ity teny ity de mampatsiaro atsika velona fa zay rehetra eo amintsika nge an'andriamanitra avokoa ny momba atsika rehetra ary tsy hoe an'andriamanitra ihany momba atsika fa andriamanitra koa momba atsika amin'ny fotoana ahavelomantsika no zany lavako malala ity teny ity de tena teny fampaherezana mihitsy ny mpino eo anoloan'ny fahafatesana fa faherezana mpino koa eo anatrehan'ny fiainana andavanandro hoe inona moa no mampananao e ianao ange an'ny tompo e inona koa no mampiferin'ainanao an'ny tompo ange anao e ny fahafatesana tsy fitaovana eo am-pelantanan'ny ota intsony ka matahotra ny fahafatesana ianao hoe raha manoto ianao de maty tsy zay intsony ny dikan'ilay hoe efa nandresy ny fahafatesana ny tompo raha toa ka satria tsika efa ao anatin'ny olona nandray ny famonjena ao anatin'ny satany zanak'andriamanitra efa zanak'andriamanitra isika zany dika zany io mahatonga ny jaona miteny hoe tsy manota ntsony ange ianareo e satria nareo efa zanak'andriamanitra kanefa tsika manao hoe tohatra mbola manota ihany ko iny mbola manota ianao eto ambonin'ny tany mbola manota maha olombelona mety hoe tezitra ndrandray sorena mety mpitrangy zany fa izao amin'ny tompo isika am'izay fotoan'izay lay ota ataotsika io mazava ny tenin'ny Calvin lay ota ataotsika tsy ota mampisaraka atsika amin'andriamanitra io mahatonga ny jaona mamerimberina an'io hoe tsisy ota nge eo amin'andriamanitra de tsisy ota koa aminareo de tsy manota zay eo am' Jesoa tsy hoe tsy manota amin'ilay hoe de misy kanao nary misy kristianina mbola manota ihany eny tokoa manota amin'ny lafiny mahazanak'andriamanitra azy zany hoe tsy maintsy ho anarin'andriamanitra izy amin'iny ota iny tsy maintsy ho ahitsin'andriamanitra izy tsy maintsy ho tezain'andriamanitra izy fa izao tsy fahafatesana intsony ny tambolin'ny ota zany hoe raha ohatra ka ninjera lay mpanota le pino nisy zavatra nataony de zao tsy mahatonga fahafatesana ho azy tsony iny satria efa maty teo amin'ny azy fijaliany Jesoa fa izao kosa mahazo fanitsiny izy mahazo fananarana izy mahazo fanamboahana mety ho mafy mihitsy azy amin'andriamanitra fa izao
tsy eo ampelantanany io taintsony ny fahafatesana. Zava-dehibe ny fahatakaram-pino zany ry avako malala. Matetika raisitsika de zao ny ohatry ny zanaka sy ny ray aman-dreny eo tokantranao. Raha manana zanaka ianao a, manan-janaka de ataovy hoe ny fitsipika ny menao azy a sanatria ohatra. Rehefa manoto ianao anaka dia zay raha tamin'ny testamenta taloha de maty. Fa rehefa tonga kosa Jesosy namonjy, misy zavatra natao zany de zao manomboka zao anaka, rehefa manoto ianao de tsy maty tsony. Ohatra zany, itsika olombelona mpanoto ty aza miteraka, rehefa manota ry zanantsika de tsy aritsika ho zanantsika, fa kaboatsika na anaritsika na betesitsika na tezaitsika na apitsika ampairentsika amin'ny fitiavana, itsika raha mahalala an'izany ka maika fa Andriamanitra. No zany de zao nidikan'ilay hoe na velona na maty isika de an'ny tompo ihany, de zao amin'ny fotoana iainantsika rehetra ao anatin'ny fahavelomana de an'ny tompo mandrakarivisika. Na inona iainantsika, tsy mivadika amin'ny teniny ny tompo. Tsy manary atsika izy satria velona ho an'ny tompo isika, ary ny tompo koa velona nitsangana tamin'ny maty ho antsika. No zany de zao tokony hananatsika fa tsy anarantsika Andriamanitra. Ary tsy midika hoe no avaozon'ny tompo ka afaka tamin'ny herin'ny fahafatesana de tsy anota. Hoy Paoly manao hoe anota ary vezantsika mba habe ny fahasoavana. Tsia, hoy ny apôstôly Paoly, sanatria zany. Fa ny fahasoavana ny namonjenantsika de tonga zanak'Andriamanitra isika. Ary de tsy manan-kery amintsika tsony ny fahafatesana, de tsy ho azo mifakampanaza antsika manao hoe andeha anota fa efa tsy fahafatesana tsony ny tambon'ny ota. Tsy manao zany ny zanak'Andriamanitra ho Paoly. Tsy satria zanaky ny fahasoavana izy dia hanota, tsia, sanatria hoy ny apôstôly Paoly. Fa izao zanaky ny fahasoavana isika mba ahatonga atsika afaka hanompo bebe kokoa an'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Ravako malala, velona isika an'ny tompo, izay eo amintsika an'Andriamanitra, izay an'Andriamanitra dia omeny atsika, ho tatantsika raha fantany fa mahasoa atsika. Maty koa ny mpanompon'Andriamanitra de zao an'ny tompo izy. Zany hoe eo atratran'ny Abrahama izy. Reny avatsika nandao atsika rehetra reny an'ny tompo reny de zao tsy manam-panahina isika fefa ao amin'ny tompo izy. Satria ao amin'ny tompo izy de zay no mahatonga atsika mora afaka alahelo. Olona ao amin'ny tompo ve mbola hitomanino ihany, olona ao amin'ny tompo ve de mbola hodongisanao hoe averenao ty aminay izy ao anatin'ity fahoriany ty. An'ny tompo izy efa nandao atsika ao amin'ny tompo izy. Satria ao amin'ny tompo izy de sambatra ao amin'ny tompo. Tsy mahazo ty tenitsika manao hoe alao izy angirifiry ao anatin'ty tany fandalovany ty ihany, tao an'iny aretina mafy lalovany iny, efa narary mafy izy de ho tazonitsika. Tsia, fa alao izy ao amin'ny tompo. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe na velona nge na matytsika an'ny tompo ihany. Dikan'izany ao amin'ny tompo mandrakarivisika. Ka tsy tokony hipetraka ny alahelo, marina loatra, ndray mitrangana hoe fisarahana de malahelo, de tsy hitatsony le olona, tsy mifandray am'izay mety fomba fifandraisana nahazatra, fantatry ny tompo zany. Fa mampahery antsika indrindra, zay indrindra no tenenan'ny tompony ity manao hoe na hoe lange na hoaingana tsy maintsy misy foana ny fisarahany. Zavatra tsy maintsy hitranga zany. Satria lalam-piainana. Nataon'Andriamanitra ho lalam-piainana mihitsy ny hoe mety maty ny olona. Fa izao raha maty ny olona de izao aniza izy rehefa maty, aniza isika rehefa maty. De Paoly eto no manazava manao hoe an'ny tompo ny mpino rehefa maty. Magnana azy tsika matsiaro ny tantarany fatin'ny Mosesy zay tantarainy epistily ny Joda. Hoe rehefa maty Mosesy dia nedivana ny fatin'ny Mosesy. Lay ratsy ny apanga manao hoe kay Mosesy nge nanisy ratsy, kay Mosesy nge namono olona dia ilay anjely naka niady tam'lay ratsy. Iny epistily de manazava amitsika fa zao manao hoe raha mbola tsy ao amin'ny tompo isika dia lay ratsy, lay fahafatesana de te hisintona atsika ho any aminy.
fa saingy efa ao amin'ny tompo itsony efa ao amin'ny tompo isika de tsy manan-kery amintsika itsony le ratsy ka na velona isika na maty de any ny tompo ihany ary efa ny tompo ary ilay avatsika zay nandao atsika dia tsy forana velao izy any amin'ny tompo azaky tekitindava ny nofo mangatsika ny bataina avoaka ampidirina sy ny sisa rehetra rehefa natao tsara le venana izy natao tsara le venany mipetraka tsara amy toerana izy ampy zay fa tsy kitindava lanjaina avoaka ry entina ry bataina tsiaro any tompo iny ary rehefa any tompo iny didikisy fa any tompo de apetrao amy toerana tokony isy azy de ao ny endrasan'ny fitsakana endrasan'iny vovoka iny fitsakana ny tenany maty fa tsy andanina fotoana isaky ny mihetsika andondray isa taona de avoaka oentina ny tanàna isa taona de oentina renanina amin'ny fanafiarakodia any tompo iny fa tsy anao no zany dia apetrao amin'ny fomba fisaina ny tompo dia ajanony fotsiny eo ataovy tsara le venana de vita de tsy kitindavy isaky ny mety tsy avoaka ampidirina araky ny lazaintsika teo ry avako malala fanantenanao atsika zany tony teny na velona na maty isika any Jesosy ivavaka sika tompo ao misaotra anao zay fa ny fiainanay dia anao nandresy ny fahafatesana izahay noho ny aminao ny fahavelomanay fanomponanao ary ny fahafatesana dia fodinao aminao Andriamanitra fandraisana zay toerana efa nampanantenainao ary ny fahafatesana resy ka tsy mampatahotra anay ny fahafatesana tsy fisarahana aminao ny fahafatesana fa fandraisana ny fiainana mandrakizay ao aminao tompo de misaotra anao zahay fa velona ao anay ny zanakao ary manontolo-piainanay mihitsy no anao velona izahay mpanomponao tempolonao fiasanao ampelantananao zay rehetra anay anao izay rehetra anao ka fantatrao fa mahasambatra anay omenao ary rehefa miala ety am'ty zao tontolo zao ty zahay ny tenanay dia anao ao aminao no ahafatesanay ary ao aminao koa no hahavelomanay tompo de mametraka ny fiainanay ampelantananao zahay taio zahay mba olona hery mpanompo mahatoky amin'ny fiainana isanandro jereo reo marary Jesosy sy trano izy ireo fa nitondra ny aretinay rehetra ianao jereo reo manana ady am-panahy jereo amin'ny famindramponao reo manana olana manapia azy ireo ianao Jesosy dia mitandrazanay vangio mba hitoetra mandrakariva ao anatin'ny fahavelomanao Andriamanitra ka vahoaka velona manana fanantenana ny vahoaka malagasy misaotra Jesosy